Fifaliana trany ny mandroso ao tokantranotsika naiza toerana misy atsika dia tononona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy any fiadanany hanapaka atsika amin'ny tsirairay avy. Pasteur Andrantomahena ao anatin'izao fandarana izao fanorenam-pinoana no mandroso ao tokantranontsika. Dia tsika hivavaka dia hanaraka ny hafatra avy hatrany. Hivavaka isika. Jesosy hoe mila ny fahasoavanao zahay. Satria raha ny herin'ny tenanay raha ny fahalalanay na ny eo-pelantananay dia tsy mahavita anay. Mila ny herin'ny teninao zay mila ny herin'ny fahasoavanao zay mba hiorena ny finoanay ao aminao. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny hafatra zay zaraina amintsika indray ry havana androany. Raha izy foana hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Ary ianao manaraka io dia manafatra izy androany. Tena tiany ianao. Ary zany fitiavana zany fitiavana tsy miovany azy. Ary ambarany zany hoe izy rehefa tiany azy dia tiany azy hatramin'ny farany. Mety miovaova ianao, mety misy zavatra lalovanao, mety misy fahalavona indraindray, mety pahazo atsika zany. Fa zadiny ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy miova. Ary anisan'ny fitiavan'Andriamanitra anao dia izy mbola mandefa ny teniny satria misy fiainana tiany ho hita eo amin'ny fiainanao ankehitriny. Dia tsika indray ten'Andriamanitra Matthieu 7 dia raisitsika ny andininy 20. Matthieu 7 ny andininy 20 ary ho vakitsika hatramin'ny andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe ka ny voany no ahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro amin'ny anaranao va izahay. Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Ry havana, anisan'ny andiny tsoratra masina sarotra indrindra miaino azy io tenenin' Jesosy hoe tsy mba fantatro akory nareo hatrizay. Inona nefa ny zavatra mitranga eto? Reto olony reto reto mpanompon'Andriamanitra reto reto kristianina reto dia raha manaraka tsara n'ilay vaky teny ianao dia tena mpanala devoly be ireo, mpanao délivrance ireo, manao asa lehibe ireo, zany hoe be activité be ireo, tsy mipetraka mihitsy raha reo zany no anontaniana eo aizy nareo dia hanao asan'ny tompo. Zay foana ny valiteny. Ary reo koa dia rehefa vakina le teny dia reo koa le milaza hoe maminany koa zay amin'ny anaran'i Jesosy. Zany hoe misy olona sitrana tanteraka ny faminaniana ary saika maniry ohatry ny anany zany amin'izao andro farany zao. Fa ny mampivaraotsana indrindra dia ny mare an'ilay valitenin'i Jesosy hoe navitan'izany nareo fa saingy izao tsy fantatro nareo hatrizay. Tena tsy fantatro. Mety nampiasa ny anarako nareo fa tsy fantatro. Ry havana, mampametra-panontaniana ho atsika olony finoana ao anatin'izao fandarana fanorenam-pinoana izao zany. Ary zany hafatra zany tokony amerina atsika, amerina ny lalantsika, ny fiainam-panompontsika, ny motivation atsika amin'izao asa fiarahana amin'Andriamanitra izao. Be dia be ny olona latsaka ao anatin'izany anefa indrisy. Ary eto tena ambaran'i Jesosy tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko. Ry havana, hitanao ny zavatra tsy tsapanao ary be dia be ny mahalavo ao anatin'izany be dia be nefa tompoko sisa ny hoentina manompo an'Andriamanitra. Manao fahazarana, manao fombafomba, manakalo an'i Jesosy amin'ny zavatra hafa. Ry havana, tena mpitiavana ny zarana an'izany, fa be dia be ny manakalo an'i Jesosy amina endrin-javatra hafa, amina lamba, amina hazo, amina rano, amina karazana hitantsika amin'izao andro fara zao. Jesosy nefa dia fanahy.
be dehibe ny tompoko ry havana aoka ho afaka amin'ny fombafomba-pivavahana isika. Dia mpamaranana n'izao afatra izao miaro ny fiainam-pononao Andriamanitra matotonga eo aminao zany afatra zany. Tena tianao Jesosy matonga mampilaza an'izany, manafatra an'izany afatra zany. Satria mba tsy ho zasy ianao an'le sanatria andrehany zany hoe efa mba nanovokovoka, efa mba nandany ny aintsika ao an'Andriamanitra, nanao sakrifisy amin'ny zavatra rehetra. Nefa dia sanatria ve zany nivaly teny hoe tsy fantatro akory nareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka ozy. Ry havana, amarin'ny fonao, amarin'ny fiazakazahanao. Jesosy rery mpanjiny. Ny anaram-piangonana tsy mahavonjy, ny anaran'olombelona tsy mahavonjy, ny anaram-panompona tsy mahavonjy, ny anaran'i Jesosy rery ihany no mahavonjy. Afatoy amin'i Jesosy fa ho amindrery no lalam-pamonjena ho aso ho anao. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany mino fa voarainao ary manasitrana manitsy ny lalan-kalehantsika zany afatra izany. Pasteur Andrantomahenina avy amin'ny fiangonana Fanasy Fiainana no mampitan'izany afatra zany ao anatin'izao fandarana fanorenam-ponoana eto amin'ny 𝗍𝒐𝒃 izao. Manantena eona aminao indray amin'ny fizarana manaraka. Finaritra tompoko.